Izay ny makasika ny faninanana fa manomboka eto ndretsika dia iresaka fotodrafitrasa notokanana ny zoma lasa teo ny kianjan'ny Elgeco Plus eny amin'ny bypass teo ihany koa ny fametrahana ny vato fehizoro ny fanamboarana ny tribune sy ny gradin tonga nanome voninahitra izany lanona izany ny filoham-pirenena malagasy Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. Olo manakaja maro nahitana ny filoham-pirenena no minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena lolon'i Madagasikara atompona andraikitra ambony isatsokajiny filohana ligiparitra maromaro no tonga nanotrina ny Elgeco Plus nandrindra ny fitokanana ny kianja vaovao sy ny fametrahana ny vato fehizoro fanorenana ny tribune sy ny gradin ateny amin'ny Elgeco Plus stadium bypass ny zoma hateo. Nanokatra ny fandraisam-pitenenana tamin'ity fitokanana ity ny filohan'ny Elgeco Plus Randriamanampisoa Alfred. Tamin'izany no nilazany fa fatao anatin'ny fotoana elaela ihany nananana vina ananganana ity fotodrafitrasa ity. Nanamafy ny tenany fa kianja manaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena no natsangana ary mahazaka mpijery 3 alina rehefa vita ary natao ivelaran'ny zanaka malagasy ampilalao baolina kitra. Afaka landray lalao nasional sy iraisam-pirenena araka izany ity kianja ity. Nanarak'izay dia nilaza ny minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena fa endriky ny fivoaran'ny fanatanjahantena eto amintsika ny fitsanganan'ny fotodrafitrasa tahaka izao. Teo-pamaranana dia niderany ezaka nataon'ny mpitantana ny Elgeco Plus ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Arabaina ko zany dia fainalemanitra ry somatraka ny fitsigasana ny fitsigasana ko Santatra sy fisavana lalana ihany izao ohatrany ny tenany ary mariky ny famatoran'ny fiaramiasan'ny tsy miankina sy ny fanjakana. Nampanantena moa ny filoham-pirenena fa hanangana kianja manaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena tahaka izao ho an'ny Elgeco Plus zao manerana ny nosy ho an'ny tanora malagasy. Taorian'ny fitokanana moa dia nisy ny lalao ara-piralahiana 3 noentina ny santatra ity kianja ity. Samy notolorana amboara avokoa ireo ekipa enina nandray anjara. Toy izao ary ny vokatra tamin'izany lalao ara-piralahiana izany. Ekipan'ny primature nandesiny ekipan'ny présidence taorian'ny fandakana tir au but 3-0 rehefa nisaraka ady sahala 2-2 ny rototo nandritra ny fepitaona ara-dalàna. Narak'izay dia resin'ny ekipan'ny Ligue Nanalamanga sy ny Fédération Malagasy ny taranja baolina kitra tamin'ny 5-3 ny ekipan'ny mpanao gazety ary farany dia lavin'ny Elgeco Plus tamin'ny 5-3 ny ekipan'ny FCA. Noentina nanafana ny lanonana moa dia nisetrany ny fanetanana isan-karazany teny amin'ny Elgeco Plus stadium. Marina tokoa izay fa nanangana ity fotodrafitrasika ho an'ny zanaka malagasy ary isika moa ao anatin'ny eto amin'ny firenena malagasy dia tsapantsika fa misy ady tokony ataontsika dia nanangana ilay kiantsika mba ahafahantsika milalao. Tsapantsika ihany koa ity fanatanjahantena rehetra ny football fa sahirantsika rehefa ao anatin'ny fotoana fahavaratra dia manomboka ny Desambra, Janvier sy Février, Mars tsy afaka milalao mihitsy sika satria tsisy kianja izay ahafahana milalao vitsy ireo syntetika tahaka izao. Izay no antony nananganantsika ny teo. Marihana fa io terrain io dia terrain manaraka ny fenitra iraisam-pirenena, izany hoe ao anatin'ny fenitra iraisam-pirenena ny 105/76 ny halavan'ny kianja sy ny sakany dia afaka ilalaovantsika tsara na ireny kanina reny na ny mondial na ny coupe d'Afrique na ny championnat d'Afrique ary indrindra ny nanaovana azy dia ho antsika eto Analamanga sy Madagasikara mihitsy
ho an'ny fifananana rehetra ho an'ny football eto Madagasikara. Andrea Matofilo akoatran'ny stade synthétique inona koa moa zany no zava-baovao hita atao anatin'ilay stadium? Eny fahitantsika satria tsika rehefa le milalao baolina any ivelany reny dia tsy hoe milalao baolina milalao baolina fotsiny fa tsy maintsy mijery hoe inona ny tsara azo raisina any amin'izareo dia inona ny ratsy tokony hajany na amin'ity androany ity tsika dia nahita fa misy ny tsara azo raisina any amin'izareo zany hoe rehefa avy milalao baolina ilay joueur dia tokony afaka manana restaurant mba ahafahan'zareo misakafo vita ilay sakafo dia tokony afaka manana koa tsika ilay ataontsika hoe hôtel izay mbola ao anatin'ny fanomanantsika sy ny fanorenana izay no antony nahatonga ny président république tonga teto nanoro izay fanorenana manaraka izay. Nidingana voalohany tamin'ilay fanamboarana firy taona dia nidingana faharoa aritra afrina eo amin'ny 9 volana eo no nanamboarantsika izao fotodrafitrasa hitantsika izao ary ny faharoa izay ho hitantsika indray dia ny tribune centrale sy ny gradin izay mitovitovy amin'ny centrale ihany satria ahitana escalator sy ascenseur ao anatiny ahitana ihany koa ny salle de gym rehetrarehetra sy ny boutique izay boutique ana sport ary isika efa manana miezaka isika eto Madagasikara fa manana an'ilay atao hoe zavatra maharitra sy tsara andeha miezaka isika mba mivarotra an'izay zavatra tsara ho an'ny taranaka fara-mandeha izay. Inona lalao officiel andeha eto voalohany? Hoe zahantsika ny fédération moa efa anisany izay nampahafantarina ary tonga andeha hoe zahantsika ny match ny Elgeco Plus sy ny Forcior andeha Madagasikara mba ho eto ny lalaovana azy ary mino fangambany satria ny filoham-pirenena no loha faratapony amin'ny firenena dia mino fa ny fédération mety mba me malalaka izay homologation satria efa tonga teto ny FIFA nanao test n'io terrain io ary efa nahazo an'izay taratasy izay tsika mba ahafahana milalao an'ilay baolina izay ataontsika. Izany hoe Rovina zany tena vita tanteraka mihitsy ny kianja? Ny kianja amin'ilay etape faharoa sy fahatelo dia mety maharitra roa taona eo. Maharitra roa taona eo ny fanamboarana dia tokony ho vita tanteraka ny kianja rehetra miaraka amin'ireo izay fotodrafitrasa miaraka ao aminy mino fa amin'izay tsika tena ahita kianja mitovy amin'ireny any ivelany ireny. Azo anaovana match nocturne ve? Izay mihitsy natonga antsika nametraka ireo pylône sy projecteur ireo manaraka ilay ataontsika fenitreresam-pirenena zany hoe le 125 lux no azontsika eo amboniny iny tapis iny raha manao tsika mesure amin'ilay luximène zany hoe manaraka ilay fenitreresam-pirenena zany amin'izao fotoana izao zany raha misy ilalao baolina alina satria izay ihany koa no anisan'ny maharesy antsika foana any Afrika rehefa te atory le joueur tratran'ny décalage horaire sy amin'ny raika ambin'ny folo sasany alina mbola milalao dia any amin'ny farapariny antsika resy foana satria reraka ireo joueursika ireo. Azo tana ve tompoko ny teti-bolana nanganana ny fotodrafitrasa dia efa mazaka 4 personnes le stade? Ya le stade amin'izao fotoana izao zany dia ny manodidina le gradin provisoire iny dia mazaka 1500 personnes ary ilay gradin anankiroa dia mazaka 240 fois 2 ça fait 440 personnes zany environ 2000 personnes eo zany no tafiditra ato anatiny tikianzy ty mipetraka somatsara amin'ny seza plastique. Jerevantsika aoriana kely eo fa mety voaka ihany zay amin'ny bilan zay avoakanay tsy ho ela akory. Eo ny Elgeco Plus fa eo ihany koa ireo orinasa izay anisan'ny namako tsy mahafoy izay anisan'ny mifanampy amin'ny tenako foana dia eto kaikety izy anisan'ny manampy foana ao anatin'ny orinasa izay tantananay moa dia miezaka manatsara foana ao anatin'izay ary mbola mangataka ireo malala-tanana izay afaka manampy fa ny Elgeco Plus dia tsy raha mikopa ka tonga namana vao